Nisany ahazo tombotsoa amin'ny fijaboana sy ny fandindina tondre tompotsabo tsara sitrapo avy amin'ny sambo Merci Chips ireto koa ireo vehivavy rovotra Tatavi vokatry ny fahasarotany fiterahana aretina izay mpahazo ireo vehivavy indrindra ny any ambany vohitra. Izy koa ny fifamindrana traikefa eo amin'ny mpitsabo malagasy sy ireto vahiny ireto. Matetika zany le vehivavy sarom-piterahana reny dia indrindra le vehivavy sarom-piterahana avy any ambanivohitra lavitra be reny izay tsisy toeram-pitsaboana ataontsika hoe sahaza zany na centre de chirurgie sahaza zany dia voatery misy complication le fiterahana dia misy an'io fistule io zany hoe misy rovotra misy faharovitana zany any amin'ny fivaviana fandray amin'ny Tatavi ary dia mivoaka any amin'ny fivaviana ny pipian'le ramatoa zany dia be dia be tokoa izy io any amin'ny toerana indrindra lavitra fitsaboana ireny ny vehivavy izay tsy manaraka ny ataontsika hoe fanaramaso amin'ny toeram-pitsaboana koa matetika na le ataontsika hoe consultation prénatale no tena voany izy ireo dia manampy tokoa izy io satria le ataon'ny Merci Chips reny zany tsy vitany hoe manao an'le fandidina izy manao fandidina be dia be mihitsy izy fa mampianatra an'le dokotera malagasy koa tsy hoe tsy mahay an'izany le dokotera malagasy fa efa manao an'io efa asa ataon'ny dokotera malagasy efa taona maro izy io fa mba fampizara traikefa ary zareo koa manana traikefa satria io fotsiny nataony dia mba mametrakefa ny mpandidy malagasy sy ny dokotera malagasy izy amin'izay lafiny izay.